raha ny antotanis tamin'ny taona 2024 dia olona miisa hatrany amin'ny 403 sy roa tapitrisa no fantatra fa mila mampiasa fauteuil roulant eto Madagasikara. Olona miisa 70 tapitrisa kosa maneran-tany no mila izany kanefa 5 hatramin'ny 510 isanjato ihany no afaka mampiasa azy. Misy dia vitsy toy izany ihany koa manana fahafahana mividy na mahazo fauteuil roulant eto amintsika raha ny nambara amin'ny tompona andraikitra. No ny fahatsapana fa maika ny fanatsarana sy ny fanamorana ny fahazoana ity fitaovana ity izay tokony ifandraika amin'ny filany tsirairay dia misy ny fanofanana ireo matianina eo amin'ny sehatry ny fauteuil roulant nanomboka ny tamin'ny taona 2010 sy 2010. Raha ny fanazavana tokoa mantsy dia toy ny solona fiara ny fauteuil roulant ka hoentin'ireo tompony amin'ny lalana sy lalankely. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia tokony mafy maharitra izany lalana izany indrindra ny fauteuil roulant. Tazo amin'ny fanomezana fitaovana sahaza ny mba tsy ahatonga ireo olona manana fahasembanana ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Izay ny amin'ny vaovao fa ho anao izay mankafy voninkazo sy tia mikolokolo azy ireny mahalinanao ity fanadidina manaraka ity. Isokatra rampitso indray etsy amin'ny trambokim-pirenena Anosy ny hetsika varotra fampiratiana izay karakara ny fikambanana ceinture verte. Dia hoarantsika indrindra ny fanampanazavana. Falmerahabantsika mpijery ny fahitalavitra mateveny zahay fikambanana ceinture verte. Dia faly manentananareo indray hijery ny vente exposition izay ataonay ao amin'ny bibliothèque nationale manomboka ny rapitso voalohan'ny volana novambra mifarana ny sabotsy 5 novambra ao amin'ny bibliothèque nationale izy io no ho karakaraina manomboka amin'ny 8 ny fivoahan'ny varavarana ary amin'ny 4 sasany no farana isan'andro. Dia ho hita ao amin'izany arak'izay efa nahazatra antsika hatramin'izay ny karazana plante rehetra na ny plante verte zany na ny plante grasse ao koa ny bonsai ao ny orchidée ny anthurium. Dia manasa antsika izay efa mpakafy ary manasa koa ireo izay mbola hoe tsy nitsidika izany hoe ohatry ny ahoana zany vente exposition anay izany dia rapitso zao andro tsy fiasana dia ho an'izay mbola nahita mihitsy dia manasa anareo mba hijery zahay zany. Dia ao koa amin'ny zoma misy fanorona hevitra ho antsika izay maniry ny amboly dia misy torohevitra tsotsotra izay omenay zoma hariva amin'ny 2 sasany. Marina fa le hetsika ataonay le vente exposition ataonay manomboka ny 1er novambra ka hatramin'ny 5 novambra io dia maimaimpona ny fidirana dia manentana ny fahatongavantsika maro dia maro zany ao amin'ny bibliothèque nationale.